tonga dia ny vahoaka nandatsabato. Ny vahoaka na niala tany an-tranony dia naneho ny safidiny hoe mapara ny vidiana, tsy tiano zavatra hafa zany fa maparana izy. Zay ihany. Ka raha misy pression tsy avaty aminay fa any amin'ny feon'ny fieritreretan'ny mpitsara, any amin'ny feon'ny fieritreretan'ny mpitondra, manoloana ny vahoaka, zay nandatsabato. Zay ihany no izy. Fa asakasaka sy tsy hen'ny feon'ny fieritreretan'ny ray moa raha sanatria ny vava misy an'izany. Taux de participation. Eto mialatsy ny kely lava tsy hanao resaka lava fa expérience niainana no resahako. Ary tadiko nisy fotoana nitenenako an'ity resaka ity teo amin'ny ambassade-ny centre culturel américain siège-ny HVM ankehitriny tamin'ny mars 2008. Conférence tamin'ny mpanao politika rehetra teo, mpanao gazety maro nandeha mivantana tamin'ny radio. Avy nisy fifidianana conseil provinciaux tamin'izay fotoana izay. Ambany dia ambany ny taux de participation. Ary ny teto Antananarivo aza dia 25% taux de participation. Dia zavatra nazavaiko tamin'izay fotoana izay dia zao, mpanao analyse no ahafantarana ny analyse ny tantaran'ity fireneny ity rehefa velim-panantenana amin'ny mpitondra, rehefa manana fanantenana amin'ny zava-misy eo amin'ny firenena ny vahoaka malagasy, mirotra mandeha vity. Fifidianana 2001, fifidianana filohan'ny république, mihoatra 70% taux de participation. Ary nisy fifidianana maromaro tamin'ny fifidianana filohan'ny république décembre 96 dia toy izany ihany koa. Fa rehefa tezitra mpitondra ny vahoaka malagasy anisan'ny fomba ray atao dia tsy mandeha fity izy. Nampanao fifidianana ny fitondrana tamin'ny fitondran'ny président Ratsiraka tamin'ny faran'ny taona 2000, conseil provinciaux ihany koa tamin'izay. Efa sorosorena ny olona, efa leoleo 40% taux de participation. Dia efa niteny ny gazety rehetra hoe taux de participation ambany indrindra hatrany nazona ny fahaleovantena tamin'izay fotoana izay. Tsy nieny ny mpitondra tamin'izay fotoana izay, bien placé teny an'izany. Tsy nieny ny mpitondra tamin'izay, nitarika vahoaka teny Andalambe ingavona Jangel décembre 2000, nisamborony fitondrana aza tamin'izay fotoana izay. Hoe tsika zao ny mitondra fa tsisy olana zany taux de participation mbany zany. Herintaona taorianan'izay nidina Andalambe ny vahoaka malagasy. 2008 le niteneniko teo dia ambany be ny taux de participation tamin'le fifidianana tampanaovin'Andriamantoa Ravalomanana, 40% ihany indray koa. Ary tamin'izay teny hoe signal lefa nitandrema, SMS lefa ny vahoaka io, message io fa tandremo-kely. Fa nivaly teny fitondrana tamin'izay hoe raha tezitra ny vahoaka tamin'ny vary 2000 niakatra 6000 izy no nitrotra, tsy niraika ny fitondrana tamin'ny 2008. Herintaona katroka taorianan'izay, mars 2009, doboka ny fitondrana Ravalomanana. Ny tiako atongavana dia tsotra, 70% ny olona tsy mifidy, 30% taux de participation. Mazava ny dikany, tezitra amin'ny fitondrana ankehitriny ny vahoaka malagasy, tsy nandeha nifidy ny vahoaka malagasy. Ary dia amin'ireo le tsy mifidy ireo, tsy hanao adevitra lavabe-tsika hoe izy ireo na tsy iza na iza. Amin'ireo le nandeha nifidy ireo aza dia io ny vokatra voalaza teo afaka mirereny mapara fa betsaka ary tena nametrahany vahoaka fitokisana. Dikan'izany zay tsy miteny mihitsy hoe mitigé, fa raha ohatra ka 70% ny olona nifidy teo dia fantatra ny zavatra nitranga. Ka ny dikan'izany dia tsotra,
Amin'izao fotoana zao a mazava tezitra ny vahoaka, tezitra ny fitondrana fa diso fanantenana. Ny fomba ataon'ny fitondrana manoloana an'izay atezeran'ny vahoaka sy fahazoam-panantenan'izay matahotra. Rehefa matahotra vahoaka, inona ny atao? Dia fomba rehetrarehetra efa nilozan'ny toetrandro. Rehefa matahotra vahoaka ianao dia asiana arofanina, asiana balizy, asiana bouclier. Raha vahoaka no mitady amin'ny atezerany, emoraika. Raha radio na salamizany na télé, akatonony nandefaso jilamboto. Raha ohatra ka ny vahoaka mihitsy miseho amin'ny alalan'ny fisafidim-bahoaka, angalaro ny vatany. Fa zao, tsisy fitondrana nanao an'izany, tsy voandroaniny izy an'izany. Fa tsisy fitondrana nanao an'izany, ka tafajanona teo amin'ny toerany, teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao, indrindra teo amin'ny tantara Madagasikara. Zay fa ny fanontaniana. Alohan'le misy resaka hoe teto Antananarivo hoe désaveu Lalatina zay mefan'ny directeur de campagne anay namana ministre Augustin, dia nisy fanontaniana ray teo hoe commune rurale. Ny fifidianana nisy teto Madagasikara amin'ny tanàn-dehibe, indrindra ny renivohiparipany, na mihoatra an'izay azy, tanàn-dehibe, iny alina iny ihany dia fantatra ny valiny. Antananarivo, Fianarantsoa, Mahajanga, Antsirabe sy ny ohatr'izany azy. Farafahatarana, raha Pitsomaraina vao mifoha dia efa fantatra. Dia tahak'izay ihany koa ny tranga tamin'ity indray mitoraka. Nandeha fifidianana ilay Andro Zoma, ny alina iny na ny Pitsomaraina dia efa fantatra. Iza ny nandresy tany Fianarantsoa, iza ny nandresy tany Mahajanga, iza ny lany teto Antananarivo, sy ny sisa. Fa nagaga afaka efatr'andro, 5 andro, dia misy olona mahita atao tampotampoka, anovany zavatra efa niarahan'ny olona rehetra nahita, iny aliny Zoma sy ny Pitsomaraina iny. Ka ny tianao tenenina dia hoe tanàn-dehibe tahaka ny Fianarantsoa sy ny tahak'izany azy, misy tsy tahotra tsy henatra manao tetika anova, agaga ve? Raha ny commune rurale, ny lavitra itsy akaiky etsy Ambatomanga, tsy tahotra tsy henatra efa mazava zao dia ahodikodina kely amina vato anankitelo, singa kelikely no ahodikodina eo, dia amin'izay dia agaga ve raha commune rurale lavitra be ihany. Fa zao ny safidin'ny vahoaka tsy voahodina amin'izany akory, ny zavatra ho posy ao an-tsain'ny vahoaka tsy voahodina amin'izany fa mialatsy.